Vinavinany mety ho toetry ny andro, tsy aina nisian'ny rivo-doza amin'ny herinandro ity. Rano ny jirama, faritra maro no fairano tanteraka. Madagasikara 724 manay mafy ao nisian'ny korotana hoy Paul Rabary. Manatitra ny arahaba indray tompoko lasy sy tompoko vavy atonga soindrainao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Nanao ahoana ary ny tontolo politika teto Madagasikara ny taona 2024 ary nanao ahoana ny taona 2024 izay isian'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Anisan'ny fanontaniana novalian'ny mpandinika fiarahamonina no sady ministra teo aloha Paul Rabary ireo tamin'ity androany ity. Amin'ny ankapobeny izy tsy nilamina ny taona 2024 ary ho sarotra ny hoavin'i Madagasikara ho amin'ny taona ho avy. Ahafana dadina nataony Ravirazafy Mahenina sy Atahirinena. Tsy maro toerana intsony ny fitondrana ankehitriny raha ny fahitany ministra teo aloha Paul Rabary izay sady mpandinika fiarahamonina ihany koa. Mitsapaka andraikitry ny hafa ny filoham-pirenena izay voalaza matetika fa mihevitena ho super président ka mitazona ny fahefana ho azy irery ihany sady mpanome baiko no mpanatanteraka. Tsy magaga raha eny toko sisa ary mitanisa ireo velon-rano no ataondreo manodidina azy. Nalaza izao ny fitsim-pahapitikisana teny Tsimbazaza noho ny fahitan'ireo solombavamboaka ny fahasahiranan'ny Malagasy. Nangina mora foana nefa izany rehefa nidira ny fitondrana mahefa. Nandeha ihany koa ny fitsabahana ny asan'ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra hatramin'ny fandaminana an-tsena nataon'ny filoham-pirenena. Sombiny ihany amin'ny tsy fahaiza-mitantana ireo. Ahitana taratra sady izay mety hitranga ny taona 2024 ny zava-misy ankehitriny. Amiko dia ny amin'ny 2024 manahy mafia ny isy ny korotana eto Madagasikara. Ny korotana satria hita fa efa tsy maro pototra intsony ilay fitondrana ary hita fa sahirana ilay fitondrana. Mbola tsy nahita izany filoham-pirenena vao sitsoka eny amin'ny arabe izany tsika fa tamin'ity taona ity nahitana an'izany. Mbola tsy nahita hoe filoham-pirenena lasa mandamina tsiny eny amin'ny 13 mai tsika raha tsy tamin'ity fitondrana ity mbola tsy nahita filoham-pirenena mitsipaka ny fanapa-kevitry ny mera izay miezaka mitondra ny eo anivon'ny tanàna. Hitanareo zany fa sahirana fitondram-panjakana ary manahy mafy fa izy korotana io fifidianana 2024 ho any amin'ny korotana politika tsika amin'ny farany taona. Tsy navela moa ny député andeha amin'ny ady hevitra mikasika an'izany fa tapahana ny initiative na ny fanapa-kevitra ny député amin'ny mety hitretiny hoe vahaolana amin'ny fahalohana gouvernemanta. Fa tsy mendrika amina olom-boafidy ny fandraisana baiko avy amina olom-boafidy hafa onona ambara ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo manoloana ny fanomezana lalana avy amin'ny filoha amela ny mpivarotra amoron-dalana hivarotra fivangongom-pahefana no azo andikana izany raha ny fanazavana. Jessica Miray, Mathieu Prince. Ny farany herinandro taona nivoaka ny famelana lalana avy amin'ny filohan'ny Repoblika ny mpivarotra Analakely sy Petite Vitesse hivarotra. Mahagaga ity fanapa-kevitra ity io ny mpanolotsain'ny tanàna Antananarivo. Tsy misy tokony baikony filohan'ny ben'ny tanàna mihitsy fa samy olom-boafidy. Amina olom-boafidy aloha dia tena fahotana mahafaty mihitsy ireny hoe manaiky baiko na olona hafa ireny. Izany hoe ny filohan'ny Repoblika tena tsy tokony baiko an'ilay olom-boafidy na olom-boafidy koa ary izy. Tsy misy hierarchie mihitsy na ambaratonga ifandraisanay fa tena fitiavana fivangongom-pahefana mihitsy ny ity fitondrana anankiray ity ka na député solombavamboaka zao dia bakiona zao zany zao ny ben'ny tanàna koa dia bakiona reny gouverneur leken'ny HCCM président Jean-Luc Rakotoaso reny dia efa tena tsy azo ekena mihitsy fa zany no tena atao hoe fivangongom-pahefana. Izahay eo amin'ny commune urbaine Antananarivo na dia te hibakiona mafy ary ny ben'ny tanàna misy fotoana izay isaka naongana ndraraka amin'ny CM Clémence Ranérina CM Lili Rafarala amin'izao zay tapahana ny carburant-nay fa zay ny telefona fa tsy hoe ampiororona amin'izany zavatra zany dia mangina. Tena tsy mendrika mihitsy zany amina olom-boafidy izany hoe manaiky baikona antoko politika na manaiky baikona olona hafa zany. Fivangongoam-pahefana ny ataon'ny filoha amin'izao tsy manana fahafahana indray fanapa-kevitra amin'ny anaran'ny ben'ny tanàna mihitsy izy. Manamafy ihany koa ity mpanolotsain'ny tanàna ity fa tsy tokony hilasaka ao ben'ny tanàna intsony na nandria tsy tohaina amin'ny fifidianana manaraka io satria toa tsy misy ben'ny tanàna ihany amin'izao fa ny filoha no mandray fanapa-kevitra eo amin'ny toerany.
farafaratsiny tokony hoe ny bentanana ihany no namela ireo varotra hivarotra fa tsy tonga dia filohan'ny repoblika no hiresaka ohatrany hoe mbola bentanana Antananarivo ihany dia Matoandra Rajoelina sa izy ve no bentanana na Sambava Amimbilibe Antsirabe dia izy daholo ny baikony rehetrarehetra tena tsy mety le izy farany raha ny tokony ho izy raha ny lojika aloha dia tsy tokony ho Andriamatoanay Andretsotaona intsony ny kandida ny mapara amin'ny heritaona satria rehefa ohatran'ireny tena ohatran'ny hoe tsisy bentanana intsony zany eto fa rehefa miteny zany ny bentanana dia baikon'ny filohan'ny repoblika zany nataony. Tsara ihany koa mampahafantatra fa tsy misy antanantohatra ny olom-boafidy amin'ny maha olom-boafidy azy. Izany hoe tsy misy tokony ho ambonina olom-boafidy ohatra ny filoham-pirenena, ny gouvernoura, ny solomam-bahoaka tsy tokony misy afaka mibaiko bentanana. Eo amin'izay tontolo politika izay hatrany mankalaza ny fa 20 taona nijoron'ny ny antoko politika, MFM manana ny mpitolona ho an'ny fandrosoany Madagasikara. Anisan'ny nanao hoe tsika tena tsy adana androany ny vadiny Mahelanto manandafy nanamafy izy fa tokony mifony tsiraray ary fotoana izao hanehoana izany fitiavan-tanindrazana izany. Ravirazafa mahinina sy atahiriny anatrany. Tsy ny rehetra no mahay politika ho ny vadiny Mahelanto manandafy nanamafy ny tena ny fahatsimpanao politika no tsy mpikambana MFM ihany koa saingy mijoro amin'ny foto-kevitry ny antoko miaraka amin'ny Mahelanto manandafy fa ny keviny manokana nefa tsy nitovy ny fanaovana politika 20 taona tany aloha sy ny amin'izao ka mety isy fiatraikany ratsy ho an'ny taranaka any aoriana izany. Tamin'ny taloha ny olona raha hitolona dia tena nitolona ho amin'ny foto-kevitra ary tena niady amin'izany resaka foto-kevitra izany. Ny ankehitriny dommage fa very izay asina izay satria lasa hita ny fifidianana safidy, fifidianana olona izay tena manimba ary mbola ho simba ny taranaka faramandimby satria lasa ny businessman no mitondra firenena. Hafa tamin'ny taloha hoe politicianina nanana ny toerana dia ny businessman nanana ny toerana fa amin'izao mifamadika amin'izay dia lasa vidina vola ny safidin'ny tsirairay, lasa tsy mijoro amina foto-kevitra intsony ary ny tanora ankehitriny raha lasa tsy dia mirona loatra amina resaka politika nefa nahoana raha mbola tany koa ny tany tsy maintsy misy ny mpitondra ary misy no entiny. Fotoana izao amoahana ny fitiavan-tanindrazana noho ny fahasahiranana menjady amin'ny isam-batan'olona. Fa io conviction personnelle daholo mahatonga ny olona hitolona sy tsy hitolona. Zao nefa ny fotoana tena hitako hoe hamoazana an'izay ao anatin'ny tsirairay indrindra isika tanora zany mila foazina izay fitiavan-tanindrazana, mila foazina ny fijoroana satria ny antsika mety efa vita fa raha mamisa visitsika hoe ahoana no avin'ny taranakisika tsy ho atsy tsisy ny asa me mahantra majinika me majinika ihany efa tsisy tsony ny kilasy atonony zany amin'izao fa na mahantra ianao na farak'izay manan-karena ka anjara biriky ilay izy ary mamoa ny tanora indrindra hoe aleo tsy omeny taranaka tsiny isika hoe tsy nanao inona tamin'ny fahatanjahantsika. Androany fahatsiarovana 20 taona namorona tompoky lamanandafy Rakotonirina ny antoko MFM. Etsika tsotra no Nana Maria Antorisy Samuel Rakoto izany izay nisolo tena ny vadiny zanaky manandafy Rakotonirina izay mbola any am-ponja ankehitriny. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny sendikany mpiasa tsiraikitra eo anivon'ny Instat tsy mbola nivany olan'izy ireo na dia fanajanona tamin'ny asany azy ny tale general ny Instat miantso ihany koa ireo mpiasa ireo mba olona malala tsara ny Instat no apetraka ho tale general vaovao Jessica Miray Mathieu Prince. Anisan'ny fitakiana nataon'ireto mpiasa tsiraikitra na contractuel eo anivon'ny Instat ireto ny ampitoviana ny zony izy ireo amin'ny mpiasam-panjakana toy ny Karama, ny Tamkarama sy ny Prime ary ny andoavana ny Latsakemboka eny anivon'ny Knaps. Efa 9 volana izao nanaovan'izy ireo fitakiana. Ny afara tamin'ny fandroana mpiasa 340 mihitsy izay fitakiana izay. Noesorina teo amin'ny toerany Alarobia teo ny tale general'ny Instat. Manao antso araka izany ireto mpiasa ireto mba olona mahalala tsara ny fitantanana ny Instat no apetraka ho tale general vaovao.
aleo mpiasa n'iny staty mahafantatry tsara n'iny staty mahafantatry ny olana n'iny staty nafaka many zay fa au contraire raha ohatra olona hafa sady tsy mahay le diplomatie zay sady tsy mahay mifampiresaka amin'ny mpiasa zay dia mety mbola hiverina ohatra zao ihany zany zay après raha ohatra voatendry indray le DG vaovao. Na dia teo aza nefa izay efa nisorana ny tale jeneraly teo aloha izay tsy mbola nivaha lohatra eto ny olana ireto mpiasa ireto hatramin'izao. Efa naverina ny asa ihany koa izy ireo saingy nafindra toerana hafa. Situation am'izao zany mbola sy mivalo le olana le fitakeny le nataonay hoe fitoviany eo amin'ny mpiasa ny staty na indemnité na prime na avantage rehetrarehetra zay voalohany dia le CNAPS le milliard de cent mbola sy vita be. Tsara ny mampatsiahy fa efa ambolana maro no tsy nialandro miromo ny fitantana ilay tale jeneraly teo aloha. Ankoatra ny fitokonana izay natao mpiasa contractuel mantsy nametrahany SAPS na syndicat autonome du personnel de la statistique fetorina tena nivony pôle anticorruption ihany koa ny tenany noho ny fandroana mpiasa tsy ara-dalàna sy ny fanararao tapahevana. Ny fanondranana ny vokatra fambolena sy ny ala dia hiaran'ny hitra 300 amin'ny vidiny amin'ny vola miditra rehetra araka ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola teo amby 2024. Tsy misy anavana araka izany sy ahafana orinasa lehibe na kely ary tsy hijerena ny abetsaka ny vola mihodina ao amin'ilay orinasa fa dia hiaran'ity hitra izay tsy maintsy aloha amin'ny fotoana ny fanondranana fa tsy andrasana ny fiafaran'ny taona akory tanjon'ny fanjakana ny azahoana 510 miliara ariary ao anatin'ny kitapo-mbola mpanjakana izay mitentina 2.4 isan-jato amin'ny fitambaran'ny hitra andrasana amin'ny taona 2024. Potehana ny fandraharana eto amintsika ny fanondranana izay tokony ampidi-bola betsaka tsy avela malalaka mitady hevitra ny fanjakana anetsemana ny banga kanefa vao maika amotika ny fandraharana izany ny olom-pirenena. Fa saika isan-kerinandro no ahitana fiakarana ny vidin'ny PPN eto Antananarivo sy ny manodidina. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetanay izay teny Ampasapito androany dia hatrany am-potony izany sy fiakarana ny vidin'entana izany miatraika avy hatrany any amin'ny tsena sy ny vola miditra amin'ireo hampivarotra ny zava-misy. Fanampanazavana. Tsy andavanandro, tsy andro fety fa miakatra hatrany ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ana ny PPN. Talohan'ny fetin'ny krismasy izay tamin'ity volana desambra ity anoho nisihany izay fiakarana matetitetika izay. Nahitana fiakarana 50 ankatrany 100 avokoa ireo entana tsy afa-miala amin'ny andavanandro ny mponina. Raha ny vary izao no asian-tendy efa mahery ny 3,000 ariary ny kilaoan'ny ankamaroany izany. Manodidina ny 5,000 ariary kosa ny kilaoan'ny siramamy fotsy raha toa ka nahitana fiakarana 50 ariary eo ny vidin'ny lafarinina. Ny atody tsy lazaina intsony afa miakatra hatrany ny vidiny rehefa andro fety tahaka izao. Miantraika avy hatrany any amin'ny fidiram-bola ireo mpivarotra ny zava-misy. Raha mandeha makavaro zao zay dia ny any am-potony mihitsy miakatra zany izy dia tsy maintsy hoe manaraka an'izay ny aty an-tsena satria zay tsy afaka anao hoe milatsaka amin'le masokarena angalana anazy nefa ny tsy maintsy mba hoe anao koa mbola misy ny ofatrano sy ny dépense ny andalana dia tsy maintsy mba maka kely tena hoe tsy ohatra ny taloha. Ho an'ny vary aloha zao hoe niakatra eo amin'ny 50 sy 100 eo isan-kilao zany le izy. Ny atody ny tena niakatra be. Ny atody zao 500 fivarotana dia lasa 500 nefa ny andraisana an'izy dia zany hoe lasa varotra 50 sy 500 na 100. Siramamy nisy fiakarana kely efa nidina izy teo aloha zany dia vao nanomboka desambra dia verina niakatra le izy. Niakatra eo amin'ny 200 isan-kilao eo le izy. Tena misy fiatraikany. Misy fiatraikany olona zany tsy maintsy mividy fa miaina le fatrany. Zany hoe raha tokony hividy 5 kapoaka le olona lasa 3 kapoaka fa tsy maintsy hoe le olona zany tsy maintsy mividy efa miaina le izy. Dia nefa masokarena miakatra ianao tsy maintsy mampiasa vola betsaka kokoa nefa le tombom-barotra kely. Zany hoe tsy maintsy mitady zavatra hafa atao zany ianao fagnanampiana anazy fa raha hoe le varotra fotsiny tsy possible intsony amin'izao. Memena daholo le olona izay vidy entana hoe fa manina miakatra isan'andro le vidin'entana nefa le izy efa avy any am-poto mihitsy. Tena mamoaka fotsiny zareo miakatra zao ty dia ianao zany miregle an'izy aty an-tsena hoe miakatra 50 kely na ohatra izany. Isy mividy 5 kilao zao dia 2 kilao sy 3 kilao sisa no vidiny an'le izy. Fa le etomanana efa tsy mitovy ohatry ny taloha intsony hoe 5 kilao ohatra izany fa miena be tena miena be mihitsy.
Iray amin'ireo olona tsy maintsy mividy menaka isan'andro iena mpivarotra hanimasaka mandehandeha noho ny fiakarany vidin'ity akora iray ity. Voatery mampiana ny entana amidy ihany koa ny tenany ka misy fotoana miditra faty antoka mihitsy manoloana ny fiakarany vidin'ny menaka sy ny fahasahiranan'ny olona izay efa tsy takona fenina intsony. Arakaraka ny zavatra misy ihany aloha ny ataoko e. Raha ohatra miakatra zao mividina menaka dia atao kelikely arak'izay koa ny fitantanako any amin'ny legioma, zavatra atao majinijinika rehetrarehetra. Indraindray miasa maina, indraindray ary masoko araina sy tafaverina, indraindray mba mahazo kely ihany. Ny fahefa mividin'olona zao efa tena ambany sady kely moa ny zavatra vidinako mbola lafo dia mahatsiaro hoe tena sahirana ny olona amin'izao. Vaovao nitranga mpiaramonina kosa indray nitrangana famaizana tao Mahajanga androany maraina. Maikila ny afo ny orinasa SITAM manany Société Internationale de Tabac Malgache. Orinasa misehatra amin'ny fanodinana paraky any Mahajanga izy io. Tokony tamin'ny roa sasany maraina tanoany no nanomboka ny afo ary tsy fantatra mazava izay tena antony firetana voafehy kosa ny afo rehefa tonga ny mpamonjy vona. Fa vao migadona ny fahavaratra faritra maro eto Antananarivo renivohitra amin'izao no mijaly rano toy ny hamaizina ho an'ny mponina manodidina Nakasina sy ny mpampiasa lalana ny fahasimbana avy amin'ny boulevard makany amin'ny Akasina makany Vatobe azo ilomanosana ny arabe amin'izao mijaikojaiko ireo fiara mandehana voatery miverin-dalana noho ny ahavon-drano ho an'ireo fiara kely. Misy fiantraikany goavana amin'ny mponina manodidina ny fahasimbana ny komina Antananarivo renivohitra nefa etsy ankilany tsy hita izay fandraisana ndraikitra. Ravorazafy Maina sy Tahirinena. Iray volana mahery izao no toy izao lalana teto amin'ity fiolanana akaiky ny fokontany Nakasina ity. Sahirana fiara lehibe mitsapa ny lalana na maka sisiny mba tsy hanimba ny fiara. Mifandimby eto ny fanosehana fiara. Ankoatra ny lalana ratsy anefa misy fiantraikany amin'ny famatsiana rano eto amin'ny manodidina ihany koa izany noho ny fahasimban'ny fantsina ao anaty arabe izay tipotrano. Ny rano hoaninay tsy misy ny lalana tapaka accident isan'andro no miseho eto tapa-bolana zay amin'ny roa maraina dia tsy maintsy mifoha mandahatra rano raha teo salama sy teo velona. Zany ny zava-misy nefa mifantatry nareo mpitondra fanjakana tsara fa rano no veloman'ny olona ary mila rano madio fa tsy rano maloto no sotroiny. Aiza hoaiza le commune amin'izao fotoana izao tao mitseza fotsiny no ambony maninona mpoalorona lefa ty fa tsy alefa any amin'ny rokady io mamotika ny lalanay. 5 taona na zahoana fahaleovan-tenantsika 7 taona zao fa mbola tsisy fiainana ohatran'izao zay na olombelona. Zay zany mba mangataka fotsiny amin'ny resaka hoe lalana efa satria fa tsy hitatsozy tena marina hoe ahoana sa ahoana fa mba mangataka fotsiny zay amin'ity arabe anay ity satria fa ela ho nanaovan'zareo projet amin'ity hoe amboarina hatramin'izao ohatrany tsy mety vita mihitsy le izy fa ohatry mifampienoeno foana zareo amin'le izy. Ito lalana ito zao efa ray volana simba efa ela be zany ny simba fa teo amin'ny ray volana to zany ny popinay tapaka foana tsisy rano zao zay tena mijaly rano nefa mifety ho avy hitanareo mba ronjato ny ray bidô nefa hoe rehefa fety ohatrao mba maladino ao tokantrano ny ankizy tokony mba tsisy lotsy zany ny sasa moa tsy mamy hoe bediny jiramaty isan'andro eo dia misy camion raiky foana isan'andro tokony mba sy mangataka amin'ny fanjakana zany zay mba hisy maso kely le aty aminay aty fa mijaly le aty aminay. Ny fiainana miova zany tokony hiova mihitsy zany ny fiainana lohatsa mianao azy zay tsy manana azy zay tokony mba mifanjakana azy zay na ho anatin'izay kokoa ny lalana amboary. Antsanefitra ihany ny fitarainan'ny mponina manoloana ny fahasimbany lalana. Abetsaka ny fitaraina nefa natao saingy tsy hita ny tompony andraikitra namidy ny fotony fotsiny azy. Efa nanomboka tao anatina session isaky ny session tsy maintsy mangataka amin'io foana mpanatateraka mba jereo ny lalana Nakasina eo amin'ny B26 eo amin'ny Lavazy andro tampianaka 3 dia tena goka tanteraka potika tanteraka tsy misy meno moa satria tsy fantatro inona ny antony. Dia raha tsika mahita angamba fa mijaly ny vahoaka mampiasa ny lalana io tsy mba mampiasa ny lalana ihany mijaly amin'ny lalana fa nan'olona mipetraka eto amin'ny manodidina eto ary dia mijaly satria mifotaka mifiritika ny rano jerea ny tomobilin'olona simba dia tiako tenenina angamba manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mahefa ao amin'ny komina urbaine Antananarivo renivohitra mba jereo rehefa mijaly ny vahoaka any amin'ny lalalonto ary ambany vohitsy malalalonto ngamba tsisy lalana ohatsy zao Antananarivo renivohitra ny iresantsika eto zao nefa ny eto Antananarivo renivohitra mahampalahelo
Tsy ny eto Ankasina ihany no ahitana fahasimban-dalana ato anatin'ny tanàna n'Antananarivo. Vokatry ny orambe loatra, atsikaritra mihabetsaka ireo lavadavaka ary mihitatra izany. Ny kalitaon'ny asa ve no ratsy sa tsy misy ny fikojakojana? Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe tena ny vola tokony hanamboarana ny lalana ve no nolanina sa ny eny izany. Antony avokoa ireo mety hitarika amin'ny fahasimban'ny lalana vetivety foana. Eo amin'izay vavaony sosialy izay hatrany afasotra maro eto Antananarivo renivohitra amin'izao no mijaly rano. Saika tapaka ary mandritra ny fotoana maharitra ny ranon'ny Jirama efa mambolana izao ary tsy mbola nahitana vahaolana ny fahatapahan-drano eny amin'ny fokontany tsara honenana Jessica Miray Mateo Prince. Saika troizao hatrany ny filaran'ny bidon eto amin'ity fatsakana rano tsara honenana ity. Zara raha mandeha ity pompokon'olona ity na mandeha aza dia amin'ny alina be. Misy fotoana aza moa 3 andro tsy misy rano mandeha ka voaterany amin'ny lavadrano ny mponina ny maka rano. Sady lavo anefa no tsy azo antoka ihany koa ny fahadiovany. 200 ariary ny iray bidon, 10 ariary no tonga ao ambaravarany. Fijaliana trano no iaina ny mponina. Mandeha mihitsy ny indraindray amin'ny alina mandeha dia amin'ny alina vao mandeha dia amin'izay maraina dia zao miaina amin'izao. Tsaka mijaly mitady any anaty vovo any mba ahitana rano. Dia aiza ilay vovo lavitra be? Lavitra fa tsy maintsy atao izay ahitana rano anaty velomana. Ie, 200 ny iray bidon. Dia rehefa manahoana ny fandroana? Izy koa be maka dia maka dia malefa dia tsy atsika rehefa tonga ty dia ampiana diso velona fotsiny. Indroa ihany izao mandeha mipompo dia ankoatran'izay vidy rano any amin'ny lavadrano dia 5000 ny hitondrany anazy tonga ao an-trano. Izao antoka izy mba ohatra masirasira, maloto ohatra misy lomolomotra reny. Nefa tsy maintsy iny ny ampiasaina fa iny ny misy. Tena izy misy rano foana efa nandritra ny volana desambra ity izao tena misy fijanona matetitetika izany. Tena enjana na sasalamba ny rehetrarehetra na ny hosotrona no hoaninao an-trano nefa ilay rano any lavadrano tsy dia mahasalama ilay fa ohatra ny masirasira izany. Ohatrina ny fijanana rano amin'ny lavadrano bidon? 200. Lafo no eny am-pompo? Lafo no eny am-pompo. Ohatrina ny eny am-pompo? Ny am-pompo 500. Dia tia tsara ny ainany ny amin'ny alina izy mandeha, amin'ny tany tsy mandeha. Izay aloha ny rano. Tamin'ny herinandro iny izao 3 andro tsy nandeha mihitsy. Dia maka rano ana lavitra ny olona. Izay izy fa tsy haiko ahoana. Tamin'ny maraina izao mba nandeha kely dia mijanona izay fotsiny. Dia raha ianao aiza maka rano rehefa ilay tapaka 3 andro izay? Amin'ny alina ny maka, amin'ny ray alina ny maka izay. Dia tapaka izy maraina amin'ny 9 maraina. Tsy niainy tsara honena ny irery anzy. Anisan'ny fairana ihany koa ny mponina faravohitra ny tia nosipatrana izay efa tsy nisitraka rano efa ho herinandro izao. Ny alina vao mba mandeha ny rano ary mbola zara fa mitete azy. Ankoatra ny fahatapahany, manalasala ihany koa ny fahadiovany. Vavaony fahasalamana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra sy ao anatin'ny fety tahaka izao. Maro ny otrika aretina miseho sy mpahazon'ny olona. Anisan'izany ny areti-kibo, ny areti-pivalanana ary ny aretim-bavony. Ireo zaza no tena atahorana amin'izany araka ny nambara ny mpitsabo iray azo soroana sy tsaboana tsara fa ireo karazana tsimoka aretina ireo araka ny fanadihadinana nataony Mialy Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Fotoam-pahavokaran'ireo karazam-boankazo rehefa volana novambra sy desambra tahaka izao. Mitombo noho izany ny fako mitoby eny rehetra eny izay miteraka loto sy fofona maimbo. Amin'ny mahavampotoana ny fahavaratra-ntsika ihany koa dia maro ny rano miandrona izay mitondra sy mitahiry loto. Ankoatra ny fanajana ny fahadiovana nefa, anisan'ireo fototra mahatonga otrika aretina maro toy ny areti-kibo sy ny areti-pivalanana izay mety azo ny olon-drehetra tsy ankanavaka ireo voatanisa ireo. Nambaran'ny mpitsabo iray fa ireo zazalatsaka ny 5 taona no tena atahorana amin'ny areti-kibo sy ny areti-pivalanana. Anatin'ny fety tokoa ntsika izao, zavatra mety iseho izany aretiny manodidina izany antsoina hoe aretin'ny kibo sy ny vavony. Fako be dia be eraky ny tanàna, ny rano miakatra, reny izany zavatra rehetrarehetra izany mety hitera-doza ho antsika. Itsika le mangery akalamanjana, tsy mahagaga raha miparitaka ny aretin'ny fivalanana. Samy tompona ndraiky tsika.
Asoroana tsara amin'ny alalan'ireo fitandremana isan-karazany ny areti-kibo sy ny areti-pivalanana ary ny areti-mbavony araka ny voalazany ity mpitsabo ity hatrany. Ny fanatonana mpitsabo ihany koa no zava-dehibe indrindra rehefa tojo aretina ialana amin'ny mety ho fahasarotana isan-karazany araka izao fanazavana izao. Mba tsy akarariny kibotsika kokoa dia alohan'ny sakafo, alohan'ny karakara sakafo indrindra ho antsika izay mpikarakara sakafo eo mitandrina amin'ny fanasana tanana tsara foana amin'ny fitsonjovana ny tontolo iainana satria miotrika aretina dia miparitaka eny rehetra eny. Ny fivalanana dia rehefa miseho izy io dia ny tena tsara indrindra dia ny fanomezana azy rano madio, rano avy nampangotrahana ary sotroina matetika. Tsy amena an'ireny jus de fruits na amena yaourt. Raha ohatra moa mahay manamboatra ny antsoina hoe ray sy valo dia tsara be. Raha tsy mahay manamboatra an'izy ireny dia ataovy rano avy nampangotrahana dia asio siramamy kely dia efa zava-dehibe zay. Raha sendra amin'ny alina ilay zavatra miseho ka lavitra toeram-pitsaboana dia ilay fanomezana ny rano. Tsy memena fanafody izay hitanareo ao fa aleo miantso an'ilay mpitsabo aloha dia ny conseil izay mpitsabo anareo ny enoana. Dia avy eo entina manatina amin'ny mpitsabo faran'izay ingany satria tadio fa ny fivalanana dia tena ratsy dia ratsy eo amin'ny zazakely na ny olo-dehibe konkoa arany dia tena mandreraka izy io ary tena anatin'ny fotoana vitsy dia tena ratsy raha toa ka tsy voaray an-tanana ingany. Fanahitsy ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampasapito androany raha nilaza fa tsy hisy rivo-doza akasika ny Madagasikara amin'ity herinandro ity isy fiakarany ihany koa ny maripana manomboka rapitso alarobia araka ny voalaza. Mialy ranombana sy andry Rakoto Malalatra. Na dia mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra azy isika amin'izao fotoana izao, omaina ny andro ary vinavinana hiakatra ny maripana eto ampovoantany sy any amin'ny ilany Antsinananosy manomboka rapitso alarobia. Ho tafakatratran'ny 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius izay maripana izay ho an'ny eto ampovoantany. Manodidina ndraiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa izany ho an'ny ilany Antsinananosy indy. Araka ny nambarany teo amin'ny sampandraharaha misana ny famantarana ny mety ho toetry ny andro. Tsy nahitana fiovana firy kosa fa manodidina ny 30 degré celsius izay maripana izay any amin'ny morontsiraka andrefana izay saika mafana foana toy ny any Antsoi, Mahevatanana, Mahajanga. Amin'ny ankapobeny tsisy ihany koa ny rivo-doza akasika ny Madagasikara amin'ity herinandro ity sy mandritra ny fetin'ny faran'ny taona ary ny fiandohan'ny taona vaovao 2024. Toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy saika miamaina miandalana aloha zany amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka Antsinananosy. Ny oram-baratra somary mikisaka kely any amin'ny ilany andrefan'ny nosy indray ao anatin'izay 2 na 3 andro avy izay. Foronana kely fotsiny angamba no afaka omena hoe amin'ny faran'ny taona sy amin'ny fiatombohan'ny taona vaovao eo. Mbola foronana ilay satria talatsika izao mety hisy fiovana any antsefatsefany eny dia saika maina aloha zany amin'ny ankapobeny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara fa tsy ny any amin'ny morontsiraka andrefana sy any amin'ny tapany atsimo nosy iny ihany mety hiverina indray ny oram-baratra manomboka amin'ny alahady ho avy izao. Tsy ahina ny sina rivo-doza hoe akasika ny Madagasikara amin'ity herinandro ity zany hoe iainao anatin'ny fety ampilamina antsika zany hoe fahavaratra tsotra ihany zany no amaritra ny toetry ny androntsika amin'ity. Raha mahakasika ny maripana tsy dia tena misy fiovana firy fa manaraka tsara ny maripana ny volana desambra fa manomboka rapitso alarobia no tombanana isy fiakarany kely indray ny maripana indrindra ho an'ny afovoantany sy ny ilany Antsinananosy. Ny antony moa dia noho ny andro saika hoe miamaina kokoa. Hoentina amin'ny miandalana eto ihany no ny mety ho fiovany no mety ho toetry ny andro amin'ny faran'ny herinandro io raha misy izany. Fa nitrangana lozam-pifamoivozana Matsiravina io folakandro io teny amin'ny lalam-pirenena 12 kilometatra tsy idirana any Manakara. Araka ny vaovao dia olona 5 no namony entiny eo. Dokotera ny roa religiozy sy mopera ny hafa. Nisy roa hafa koa tsy avotra intsony ny ainy rehefa tonga teny amin'ny hopitaly. Raha toka mbola misy olona roa hafa mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly be Manakara. Raha ny fantatra dia avy amin'ny fondation médicale Pasimanjeva namonjy fotoam-pivavahana tany Vohipeno ireto olona ireto no tratran'izao lozam-pifamoivozana Matsiravina izao. Iverenantsika kely ny vaovao sosialy nahazo tsindry avy amin'ny zandary sy ny mpifanila tany amin'ny fianakaviana iray eny Ambohinaorina Ambohitrimanjaka no ny resaka ady tany tonga hatreny amin'ny fitsarana an-draharaha izay mahatafiditra mpitandro filaminana ihany koa. Ravorazafy Mahenina sy Tahirinena.
olona mpifanolo-potirindriny eny ambony Ambotry Manjaka no mifanolana tany efa volana maromaro zao, mampiasa fahefana nefa ny ankilany ary manao raha matahora ny tena tompony tany ka tonga hatrany fiantsona zandary eny toerana andraharaha. Misy fikasihan-tanana izany ary ny afara tamin'ny fandrahonan'olona ho nangalatra tsotra izao mba tsy hanolo fakanany tany. Ny menasy akolaka zany ataony satria zareo moa arak'izay fananam-bola zay e. Ny tena tsy manana firany zany hoe fafambola zany fa ny fianakaviana tena tanana valala be mpiandry fasana zany mpiandry tanàna dia resaka fambolenany ianana. Nisy fatratrarana alatra koa tao amin'ilay toerana dia norohorohizina fotsiny sy natao tao anatin'izy fotsiny fianakaviananay zany mba hoe ampilepikeniavanay mba tsy hisy liady tany tsony aorianao amin'ny manaraka. Dia rehefa voasambotra moa zany olo io dia notambatambazana hoe mba ho voasaringitra ilay havanay zay nolazaina fa nangalatra niaraka tamin'ilay olona tamin'ilay akoho. Zany hoe tsy tany amin'ny toerana io mihitsy zany ny havanay fa tena tao an-trano tanteraka tokoa. Ny resaka fikasihan-tanana tao anatina violon zay efa mifatotra menoky ny havanay dia mbola nisy ny fikasihan-tanana ihany sy ny fampanekena angambany hoy zay tsy fantatra zay zavatra tao anatin'ilay izy fa ny ratra nazo ny havanay zany no hitanay tety ary rehefa tonga izay zany hoe aka ny havanay mba ho tsaboana dia tsy nahazo an'izany mihitsy izahay. Notsika foana ny terem-pianakaviana ity ny ahiahiny mety sy ny firaisana tsokombakoban'ny zandary sy ireo mikasa aka ny tany sy fiera maloto hafa ihany koa. Dia misy ny fiarovana tombotsoan'olombitsy amin'ny toerana misy anay io izay mbola mitohy hatreto ihany ny famonoana omby vavy sy ny fandraisana omby izay tsy mazava ny passeport ho arovan'ireo mpitandro filaminanareo amin'ny toerana misy anay. Zay tompoko dia manainga anao zahay Andriamatoa Saigy miantso anao foana ako nomaly fa tena tsy nahazo anao mihitsy satria napetraka tany anaty FB nimero anao hoe raha misy ny zavatra miseho mahazo ny fianakaviana ao anaty mpitandro filaminana dia atsoy fa handray anao ka eto zany zay mba te hanaitra ny sain'ny tompona andraikitra amin'ireny olona tsy dia manana any ambanivohitra reny mba ho jerena akaiky fa mijaly izahay tompoko. Niakatra fitsarana androany ny raharaha nilaza ny fianakaviana voakasika fa mety ametraka fitoriana noho ny fidirana ankeriny tao amin'ny tranon'izy ireo izay nisy zandary sy saviny ny sambotra ny havany izay nolazaina fa nangalatra koa. Farany eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena eo amin'ny laharana fahatelo amin'ny rivotra maloto indrindra no misy an'ireny vohitry Makedonia avaratra amin'izao fotoana izao. Mitaraina avokoa ny rehetra vokatra izany sy hafaloton'ny rivotra izany sy mifanindran-dalana amin'izay anefa nisy ny fepetra noraisy ny fanjakana ao an-toerana iarovana ireo mponina avitra solonaibe Toky Ramala. Avy 20 eny amin'ny fetranapetraky ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana ny tahan'ny loton'ny rivotra ao Makedonia avaratra. Anton'izany ny fandotona ataon'ny indostria sy ny fiara ary ny fanafanana solika ka miteraka setroka mitatao eny amin'ny lanitra. Nandray fepetra ny fitondram-panjakana ao toerana ny sabotsy lasa teo, nanajanona ny hetsika ara-panatanjahantena no ferina ihany koa ny ora fiasana. Masika ny orona ho ity ramatoa iray monina eo an-drenivohitry Makedonia ity. Tsy miala amiko ny aro vava sy orona, tsy mivoaka matetika noho ny tahotra amin'izao loton'ny rivotra izao ihany koa ny tenako. Maloto tanteraka ny rivotra ary tsy zaka intsony kosa ny ramatoa iray. Manampitrotraky ny aretin'ny tratra sy ny sery izao zavina be eny amin'ny lanitra izao. Tao anatin'izay fepetra noraisin'ny fanjakana Makedoniana izay hatrany, miantso amin'ny tsy fampiasana ireo vehivavy bevoka sy ireo mihoatra ny 80 taona izay sokajiana marefo ny fitondram-panjakana. Ho an'ireo tsy manan-kialofana kosa, dia hisitraka trano ialofana omen'ny fanjakana izy ireo mba ho fiarovana mandritra izao loton'ny rivotra ao an-toerana izao. Ity trangany sabotsy teo ity no nampiakatra ny filaharan'ny renivohitra Skopje ho fahatelo amin'ireo renivohitra misy rivotra maloto indrindra manerina izao tontolo izao, araky ny tatitry ny orinasa Suisse IQR, manampahaizana ary mandinika manokana ny momba ny rivotra. Ny fandarana ahoana marina ny fandarana Global News ireo no arainao avy hatrany. Aorian izao fampalalamba avao izao, aorian'izay kosa ny horonan-tsarindry amin'izao mitondra ny lohateny hoe 300 l'avènement d'un empire, ny sampana fampalalamba avao. Mamy fotoana indray ho amin'ny rahampitso velomaro tompoko.